faly manolotra ny arabandray ry mpiano ajaina ho atsika mpanaraka ny fandaharana halalinitry ny fino adindray ny fiarahantsika eto androany misy ny asasakadiny voalohany de misy ihany koa ny asasakadiny faharoa izay tsy asitsika fanontaniana androany fa izahako manazava lohevitra anankiray fa hivavaka aloha isika alohan'ny hanomboantsika ny fotoana misaotra Andriamanitra manome anay an'ity fotoana ity mba hahafahanay mamantatra ny sitraponao sy mampitombo ny finoana ianao ilay finoana fahatokisana ilay finoana matoky tanteraka ny pinao ary sokafo ny sainay sy ny fonay mba ahatankatra ny marina sy ny tokony ho fantatray amin'ny hanatanteranay ny sitraponao amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatahanay izany amen. Eny ary mpiano jaina amin'izao karemy zao moa dia atao mifanaraka amin'izay zavatra andalovantsika sy ainatsika zay ny fandaliana mpinoana de androany zany kiainga amin'ny tenin'Andriamanitra zay nalahatra ho an'ny alarobia voalohany zany hoe herinandro voalohany amin'ny karemy ny andro alarobia zany ny fivoasako de mety hisy fandraisana zany amin'ny vateny voalohany androany mahakasika ny Estera sy ny lailazainy Jesoa ao amin'ny Matio toko fahafito le hoe mangatady omena mitadiava de ahita dony de ovoany anareo fa izay mangataka no mahazo izay mitady no mahita ary izay mandondona no hovoaina ezahako zany ny mba mivaofy an'io hafatsika manatsara ny fomba fivavaka atsika ny fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra tena marina moa mako ty vavaka ty zany sy de hoe fotsiny hoe inona ary no teny ataotsika rehefa mivavaka fa hoe inona ny toe-po sy toe-panay entsika manatona an'Andriamanitra anatin'izay vavaka izay ilaina ny fahatokisana ilaina ny fanetretena ilaina ny famolahatena ary ho hitatsika amin'ny fivoasako rehefa aveo zany hoe misy dikany ireo matoateny anankitelo milasa asa tao reo na hoe verbe d'action reo hoe mangataka de mitady dia mahita misy ezaka ao anatin'izay de io zany no ifampizarako amintsika anatin'ity adin'iray ity ary ao anatin'izay ihany koa de ho hitatsika zany hoe inona zany no hoe tokony atao na tokony ho toetra mba hahazo valim-bavaka amin'Andriamanitra be ny mivavaka fa indraindray mieritreritra hoe mba henon'Andriamanitra ve zao vavakako zao ahoana ary aho de mivavaka de tena manao an'zao kanefa de ohatra tsy mifaly ny vavaka ataoko fa misy fepetra ihany koa lazainy soratra masina mba hoe henon'Andriamanitra ny vavaka izay ataotsika izany ka izay zany no hevitra tsika ry mpiaino io zavatra teneny Jesoa ataoko hoe tsara horaisin'ny olona rehetrarehetrarehetra mihitsy zany fa ataoko hoe mahomby zany le ao amin'ny Matio toko fahafito andiny fahafito ka hatramin'ny fahavalo ka sokafatsika zany fotsika handray tsara izany teny Jesoa zany averinako vakina zany lay teny Jesoa aloha le hoe mangataha de homena ianareo mitadiava dia hahita ianareo mandondona na hoe domy dia foana ianareo zany hoe mandona varavarana zany zay satria izay mangataka de mahazo na hoe izay mangataka no mahazo izay mitady no hahita na hoe izay hitady de hahita ary izay mandondona de foana varavarana izy inona ary ny hevitra an'ireo matoateny anankitelo reo le hoe mangataka zany hoe manao demandy zany manaova demandy de am'izay anareo mena mikasa mitadiava dia hita anareo ary mandondona dododododo ie zao aho ihany de sokafana anareo zay zany ny heviny zany zay marina fa hoe filaza mandidy no ilazany soratra masina azy hoe mitadiava mikatsaha mitadiava dia mandondona fa ny tena marina zany ao anatin'io hitatsika zany hoe Andriamanitra zany mangataka amintsika izy mba hanao zavatra koa miainga avy amintsika fa tsy hoe de hiboretaka fotsiny de miandro fotsiny eo sy ny sisa zay manko sao de veritsika hoe Andriamanitra ve de sahalala ny tokony ataony ie fantatr'Andriamanitra no manjo antsika fantany ny zavatra ilaitsika fa mitaky an'ireo zavatra reo satria asa tena hoe ataotsika olombelona zany tsika mpivavaka io asa anankitelo io de le hoe mangataka mitady ary mahita anisan'ny azonany valim-bavaka zany no fanaovanandreo fihetsiky ireo de lo azavaiko tsirairay ny hevitry ny teny ary ho azavaiko amin'ny fiainana andavanandro zany izy de am'izay azontsika tsara le izy tsika mankarefa mivavaka avy hatrany de miteny hoe Andriamanitra mba meo an'ity aho mba ataovy salama aho mba ataovy mety ny ataovy afa-panadinana aho sy ny sisa fa nde tena ho tsakotsakotsika mihitsy ny hevitry ny teny le hoe mangataka hoe de mandeha no hoe mangataka zany de ahitana taratra izao hevitra zao le izy hoe ianao le mivavaka zany matoa mangataka zany de tsy manana ianao fa ilay angatahanao no manana ny zavatra
misy elanelana zany a eo amin'ilay mpangataka sy lay angatahana satria ilay angatahana manana ary rehefa manana de ambony kokoa no enao fa ianao zay sy manana de mampalahelo sahirana kely ambany zany ianao ka ilay angatahana Andriamanitra ambony no enao ary enao kely normal be zay satria sika ne artanan'Andriamanitra miakina amin'Andriamanitra aby ny zavatra rehetra momba atsika avy aminy no andraisantsika ny maizy atsika avy aminy no andraisantsika ny fihetsehana avy aminy no andraisantsika ny fiainana izao tantsika izao sy ny zava-sozy amandravaka azy izao tena tsika izao sy ny zava-maro nomena atsika de samy asa tanan'ilay mahefa namonjy atsika ozy ny hira zay miakina aminy zany sika azy isika artanany isika andianondry ao an-tanimbilony ka ny tena marina zany ny tena tian'Andriamanitra ho tenenina amin'io sy de le hoe ne satria efa ataosika zany efa ataosika zany le hoe mba meo an'izao gny Andriamanitra mba ataovy an'izao re zahay Andriamanitra misy fangatahana ataosika fa matoa verina ny Jesosy teny hoe mangatah de omena ny tena tiany tenenina am'izay de hoe tadidio mandrakariva fa ianareo de miakina amin'Andriamanitra misy an'izay relation de dépendance zay miakina amin'Andriamanitra agnareo mieke agnareo ho kely miekea hoe samanagna miekea fa hoe io Andriamanitra io no mamelogna sala amin'ny any amin'ny fiarahamonina any mba misy olona mba mpanan-karena eo an-tanàna de ohatra hoe isika zany le mba fiainana tongotongo nitsorina tena hoe tsy manana sahirana sy ny sisa ka rehefa manana zay toe-po zay rehefa mangataka de sahavosoroka rehefa mangataka sy mitratrevatreva fa mipitrapitra izay mipitrapitra zay dia maneho fanetretena zany zay rehefa sy manana de sy miavy sofeny fotsiny na mieritreritra hoe afa manana de mihamby ho manana tena misy zavatra manahirana de sy sahy mitaraina fa izay fiekena fahakelezana zay zany efa fanetreteny zay de izay toe-po zay no tena tiany Jesosy tenenina amin'io satria hoe mangatah de homena io ane araka ny teniko efa fantatr'Andriamanitra zay ilaysika na sy mangataka azy teny Jesosy ihany zay amin'ny evanjely ao ary ankoatran'izay koa de le hoe efa fantatr'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra sisy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa miariary aminy fantany ne zavatra ilainy zanany rehetra zavatra rehetra fa izy tehiteny asika soloana zany hoe mieke agnareo fahasamanana ninina re raha olombelona fa na bokony ianao na sara taregna na manam-pahaizana na manana diplôme ianao na manana zao mety hirerehanao agnao mijery ny tapo-tanety ianao mijery ny lohasaha mijery ny baiboa mijery ny tanimbary hatramin'ny mitapoka aza de ireo miparitaka ireo izy aby ozy ianao anao aby reny fa Andriamanitra nefa tehiteny aminao hoe avy amin'Andriamanitra reo Andriamanitra ny tompon'ireo sika pindrana ihany ka na ny olona ataosika hoe sikitaisy varomaina mandre simony maty mionta tanana rehefa matory miovy akondro vava 4 tena sy manana ninina na ny olona ataosika hoe manana zao de tian'Andriamanitra foana hanana an'izay toe-po zay hoe miakina aminao foana ao Andriamanitra de matokisa zany ianao fa rehefa mivavaka ianao rehefa manana lay toe-po manana le toe-tsaina fiakinana amin'Andriamanitra fanetreteny zay zay ny tena hevitry ny teny Jesosy hoe mangataha de homena tsika de efa mangataka fa mety tsy anatin'le toe-tsaina hoe miakina amin'ny olona zay angatahako io ane ny azoko an'izany fa sy hoe zoko akory ny hahazo ina moa zany mahasamihafa sy tonga de hoe mangala fosiny fa hoe matoa mangataka de sy manana ary miakina tanteraka amin'ny sitrapon'ilay mpanome ny azonao azy izay fiekena reha amin'Andriamanitra de izay fiekena ny souveraineté zany le hoe fiandrianan'Andriamanitra ny grandeur ny alebiazan'Andriamanitra zay no andrasana amintsika hoe lehibe Andriamanitra ny fototry ny soa rehetra an'Andriamanitra ny tontolo sy ny areny an'Andriamanitra ny zavatra rehetra de aho sy manana zo aho na de ny hoe mahazanak'Andriamanitra aza tsy avy hatrany de automatika hoe Andriamanitra toko aho mpandova tonga de hangalany ahy aho tsy afaka misekoseko amin'Andriamanitra tahaka zany sika fa sy maintsy manana ny toetra manetry tena io zany zay veriko farany satria tiako ny ampitany zay hoe jero tsara zany fa io teneny Jesosy mangataha de omeny io sy le hoe manonona teny hoe meo an'izao Andriamanitra meo sy zay ny tiany ho tenenina fa hoe ny mpangataka dia ambany noho ilay olona angatahiny ny mpivavaka dia ambany kokoa no ilay Andriamanitra izay ivavahany ka fiekena ny halebiazan'Andriamanitra ny fiakinantsika amin'Andriamanitra maty isika vao tsy eo Andriamanitra ary sy manana zo isika isehony ao anatrehan'Andriamanitra hoe hangalan'izao ao Andriamanitra zoko ty fa zay sady misy fahalalam-pombony misy fanetretena misy an'izay fiekena ny fiakinana amin'Andriamanitra zay ny hevitra ny hoe mangataha io de homena ianareo taoko fa mazava amintsika zay ny faharoa hoe mitadiava mikasaha amin'ny teny frantsay le hoe chercher
io tena hoe mitady io a na hoe mikasaka zany a de zavatra sy eo a na zavatra very a no tadiavina sy kasahana ohatra anao zao hividy akoho anao zany fa hifana ohatra ny vadinao satria anao ray mpianakaviana eo ampelantananao a misy vola 8,000 nefa ny akoho a 3 aligna dia efa nagnanao ny 5,000 fa izay mitady zay a sy hoe eo ampitoeranao fotsiny hoe ay arero hahitako anna fameno ty fidianana akoho hoe fa izay mitady zay a mety mandeha manontany olona so de mba misy any aminao mba indramiko sinsisy mandeha zany mitady zany de mandeha ary io maso io a dia misipilatra sy misipilatra roa miodikiody ny olo mitady re mitazona hazo kely anao mitady zavatra very ao anaty fako a de misikosikotra anao ary terasemboka anao mpitadiavana mandra-pahitanao azy a izay le mitady zay ryavana isika ve a rehefa mivavaka tena mahatsapa hoe manao an'zay fiesika hoe mitady zay manao fiesika an'zay hoe mikasaka zay ve sady miteny fotsiny hoe tena mila an'zao aho mitady an'zao a mitady fahasalamana aho mitady fahasitranana aho mitady fahombiazana aho mitady fisondrotana amin'ny fiainana mitady promotion zany izay ve petraka miboretaka fotsiny vesa misy zavatra ataonao ka io hoe mitady io zany a de sady mandany fotoana izy a no mitaky faharetana ary misy fanirina te hahita le zavatra andrasanao tena misy fanirina manentana anao hoe mba ho hita le zavatra very ohatra mba ho hita le zavatra kasahanao misy an'zay zavatra zay de tady io mandrakariva fa tsika de re mionona fotsiny amy heviny andavanandro hoe tena mitady fahasalamana aho zay no ahatongahy mandeha makamy dokotera misabo makary amin'ny mpanao fagnafody mpanao an'zao makamy dokotera fa amin'ny ara-panahy a rehefa te hahazo le vokatra tadiavinao ianao na hoe fahafahana amina aretina ara-panahy te ho afaka amity fahazarandrasy ty aho te ho afaka amity fahotany ty aho mba te ho tonga ohatran'zao aho amin'ny ara-panahy mba te ho tonga olona sotra mandefitra satria azadino manko fa reha amin'ny lafiny ara-toetra zany de indraindray niezaka ataotsika io zany a de hoe tsika mitady fahalavoriana mba ho tsara kokoa no ianao le androany eo ndray koa le hoe mba hoe ho afaka mihaina le rasy ao aminao a raha pitso a de zay zany le mitady zavatra fa eo koa le hoe tsika tena mitady zavatra ohatra hoe fahasalamana mitady fahombiazana mitady ny zavatra hoanina azy de angatana amin'Andriamanitra de eto tsika tena efa mba mangataka zany amin'Andriamanitra matoa hoe efa nangatantsika lamesa le izy de mbola ataotsika koa any amin'ny chapelet de akinitsika koa ao re zareo karismatika mba itombavaka ty zavatra anankiray ity ohatra ohatr'zany fa le toe-po zany eo anatin'le hoe mitadiava de hahita de le hoe le zavatra irina ho azo amin'Andriamanitra mila tadiavana zany sy hoe Andriamanitra sy ohatrany hoe efa niteneniko foana le hoe ohatrany hoe ampiasainao ohatran'ny ampoule zany na hoe ohatran'ny jiro LED reny de mahita interrupteur anao de vao mikitika interrupteur anao de avy hatrany dia mamatambonina de mirehatra io tourne on de velona tourne off apika vonoina zany de maty sotr'izay Andriamanitra fa misy fotoana anatin'zany hoe mitady zany misy fotoana zany ary ao anatin'zany mitady zany koa de efa misy ny fanantenana hoe ho hitako zay ho hitako asa modiny any resy hitako zay sy de ary tadiaviko aby ny toerana rehetra tokony ahitana zany le mitady zany eo ny fotoana eo ny faharetana ary misy fanirina tena hitanao hoe tena tadiaviko ty ary tsy amelako raha tsy azoko zay amin'ny fitentsika andavanandro de mitololambavaka zay zany mazava amintsika zay ny hoe mangataka ny le fanetretena sy miakina amin'Andriamanitra satria mpangataka sy maintsy hoe ambany ary eo le hoe mitady mila fotoana zany mila faharetana zany mila fanirina mihitsy ahazo an'le zavatra zay irinao ho azo zany zay le mitady zay misy fisahiranana misy fiesika tao ary mety hoe mandeha amina toerana misy ianao zany mitady zany ohatra zao afaka mivavaka ianao mitoerana rehetra afaka mivavaka ianao any ampisanganana matory miala sasatra eo ambony fandrina eo ampiasana eo anao zany ninina asa ataonao de afaka mivavaka eo fa izany mitady zany de manaingy atsika aloha tsy hipetraka fotsiny eo amin'ny toerana misy anao de le fiainana andavanandro fa aizany hoe hahitana azy mandehana any am-piangonana mamonjely le toeram-pivavahana reny iry misy lagroty ary misy oratoire moa zany trano fivavahana ary misy chapelle ary misy fiangonana de izay anisan'ny tafiditra anatiny hoe mitadiava de ahita rety azo fahasoavana de mba ampisehoy amin'Andriamanitra hoe tena mitady ianao de ozy ianao hoe ay moa le mivavaka le mitady zany mila mandany fotoana mba le vonfo aho de efa miomana amy 5 hatramin'ny 7 sy 6 eo zany aloha de atokana ko fotoana fitadiavana
de mandeha makany amin'ny chapelle ny Radio Maria mamonjy lamesa ho any amin'ny cathédrale ho any eto tanàna ho anareo ainy fandrena de hoe hamonjy lamesa any Andoamiry vesa hamonjy lamesa any amin'ny Fomasiny Jesoa Agnambovombe de ao amin'ny fiangonana Fomasiny Jesoa ho an'ireo toerana misy lamesa sanandro zava-dehibe riavana zay hoe mitady zay tsika manana fanirina te hahazo an'izao sosao fa sy manana herim-po hitady na hikatsaka ka izay fitadiavana zay mandany fotoana zany dia zay fotoana zay iny le hoe andeha hivavaka aho mba misy fotoana zao mba hagnarako ny sampileny famondram-po ary indrindra amin'ny fiainanao andavanandro satria sy de ampy hilazana hoe tena mpivavaka le hoe makany am-piangonana satria saodena ndray sy madio le hoe mba ho hitan'olona hoe mivavaka misy olona rehefa fivavahana manetriketrika maisa solanail ohatra de tena tonga izy ary mianjaika miakanjo tsara fa za mahavita mandokalika ao an-tragnony izy na hoe mba na de ny hamaky baiboly azy ohatrany hoe fotoana hivavahana fa ny fiainany sy ny raharahany ihany no mandany ny fotoana andretrarehetra ka zay zany le mitady de mila mandany fotoana de mba misy fotoana ve anao ho any vavaka samyrery eo an-trano vavaka mba mamonjy lamesa aho satria aho aza mandany andro tapakandro ray manontolo mihoatra kely ijerevako spectacle fampisehoana ijerevako savika sy ny sisa ijerenadinakolahy sy ny sisa handehanana any asenana de sy hividy sy hivarotra de mila mba mipointe manao pointage any asena makagna asena kely vitany olona zany de nahoana sy mba mahavita manokana fotoana hanehoko amin'Andriamanitra hoe mitady an'izao fahasoavana zao Andriamanitra mandany fotoana ty aho miaritra mandokalika eto 10 minitra mandokalika eto na de 2 minitra neny mandokalika zany de fiekenan'izay ho mitady ianao zay le hoe faharetany zany ary misy fanantenanao ary sy hoe koa mitady zavatra ianao amin'Andriamanitra de ny vavaka agnondry mandeha de efa mba nampanaovina monseigneur mihitsy aza nampanaovina an'le fangataham-bava de monseigneur namaky an'le vavaka fa de tena de sava-mety salama ihany rahamatoa de aza kivy agnao fa ny mitady zany misy zavatra very eo an-dragnonao sy hoe fotsiny nanokatra tiroara agnao de rehefa sao de niaignina sa atao amin'ny tiroara zany le izy fandanandray tadiavo so de agnambany ondana so de agnalasaka amin'ny zavatra mialakalaka amin'ny gorodona misy andragna be dehibe zany mila ataonao rehefa hoe mitady sy mikasaka zany ianao fa zay hoe de efa namonjy lamesa ny vavaka ray volana fa sy tena sy mety salama ny zanako zay le mitady fa mandany fotoana mitady faharetana de zay ka rehefa tena hitan'Andriamanitra hoe tena mitady ianao mikasaka ianao tena mifafatrano ianao tena misahirana ianao mandany fotoana ianao ary nefa hitany hoe manana fanantenana mbola sy nahita azy ianao tamin'ny adiny ray voalohany nikasanao ny ray andro voalohany herinandro voalohany ray taona voalohany ohatrany hoe sy de nahomby le fitadiavana dia rehefa ohatra ianao miteny hoe tsy maintsy ho hitako zay de hitanao ihany ka zay le hoe mitady ianao de mahita fa tsy hoe mivavaka aho de manao fotsiny hoe tompo de rehefa sy mahazo de kivy fa zay tena Jesoa mitadiavo mikasa dia hahita ianao de ny fahatelo de le hoe mandondona dododododo mitady olona ianao dia dododododo fatatrao fa ao an-trano le olona de andrasanao eo izy mety vao mba misy zavatra hafa mba ataony angambany de dododododo de rehefa mandondona eo ianao dia sy maintsy hamoha izy varavarana ary eto tena Andriamanitra izy Jesoa mihitsy no miteny hoe mandondona de ho foana agnareo misy fanoharana anankiray any amin'ny andinitsoratra masina hafa any ilazany Jesoa eo nisy lehilahy anankiray nisy sakaizany tonga tamin'ny alina nandondona tao ambaravarany de sy namoha le sakaizany zany satria efa aligna be ny andro ny fandriana moa zany efa manakona ny varavarana de tena vohandrava zavatra be dehibe koa zay voa varavarana ny kilonga ho taitra re hamoha de safidy sy hamoha izy fa n'olo anankiray tena nijanona ihany tao ambaravarana ary nandondona tena efa ho adiny ray de ozy hoe nak de efa kamisatey fo azy aho amin'ny mahanamako azy fa de sandrofoako izy andeha hamoha aho satria aho rery zao ry sorena sy taitra an'izao fa tonga de nyray tragno ry lasa voakotaba zao aleo foana de sa mampisy problème de toy izany Jesoa hoe fa Andriamanitra nefa magnoatra lavitra anao zay izy vao mandondona ny zanany de foan'Andriamanitra rehefa maharitra mandondona manao lemozy araka ny fomba fitenin'ny evanjely zany zay ka no zany ao anatin'izay rehetra zay zany toetra angatahana amintsika olombelona mangataka de iny efa nazavaiko teo le hoe mampiseho anao fiakinandoha amin'Andriamanitra hoe ratsy Andriamanitra sy afaka mahefana inana iny sika de misy fanetretena ny mitady le mandany fotoana faharetana fanirina lalina ary le fandondona le hoe manatitratotra ianao hoe tena ilako an'izao Andriamanitra ahoana Andriamanitra de tena efa mampanetretena no ahatongavako aty aminao
io le dingana farany amin'ny hoe mandondona io zany a de tohiny roa efa natao voalohany ianao mandondona iny de efa miseho amina ao any andriamanitra ony efa magnaiky fa miakina aminao de ampanetretena tena ianao no sisa ianteherako ianao tompo ianao no anteheranay dia tena ilako zany andriamanitra ary de tena mivavaka aho mandokalika tena mahafohy fotoana be deaibe aho anao andriamanitra ka noho izany ry andriamanitra sy noho ny amiko fa noho ianao ray tsara foa ilay angatahana atody a ka sy manome biby lava ianao lay angatahana an'zao a angatahana hazandrano sy manome biby lava ary angatahana atody sy manome maintsoka andriamanitro mba ome ho ahy ray zao zay a le hoe mandontona io zany a le hoe mandontona de ila zany hoe ianao tena mi-insiste ianao tena manao inona ty fiteny azy tena manao ady sisika amin'andriamanitra zany ianao a mba hazonao azy de homen'andriamanitra anao a zay a zavatra zay misy toetra an'andriamanitra ambaran'i Jesoa amin'io Matteo 7 io a fa ny eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 11 nolazainy aloha ny toetratsika hoe mangata de omena mitadiava de ahita mandondona de hofoana fa nin'andriamanitra am'izay no anohizany azy teo de lefa niteneniko kely teo iny hoe izy aminareo moa zay izy no hanome vatony zanany raha mofo no angatahiny ary izy aminareo naky de faran'izay fatritranonona azany hoe sy agnome sy ahalala hagnome zavatra tsarany zanany zany vo maika ave raha onina andriamanitra izay any an-danitra andriamanitra izy fa tsy olombelona tena faran'izay tsara zany andriamanitra zany sy maisy zavatra tsara koa nomeny an'izay onina mangataka zavatra agnaminy zay zany andriamanitra tsara fo ka isika zany a de mana tena tsara hoe io andriamanitra tsara fo io a de tena mihoatra lavitra noho zany hoe ray mahalala magnome zava-tsoa zanagny izy naky de onina de mpangosavy azy izy zay ny hevitra ny evanjely io le olo io de fantatra hoe mpamono olona mpangosavy dahalo a fa ny zanagny a sy maintsy meny hanina io ny zanagny io de ampianariny io de ny zanagny io de mba tiany hitovy amin'ny zanakony io olombelona aza mahalala an'izany vo maika ave ny raiko zay any an-danitra zay andriamanitra aho de efa mangataka aho de lay efa mitady azaho de mandondona de omeny atsika zany zay ny fehiny zany de hoe rehefa mivavaka sika manao an'ireo asatsika hoe mitady mba hahita mandondona mba hofoana ary mangataka de omenareo de andriamanitra lay angatahtsika ilay andriamanitra hitadiavatsika ary lay andriamanitra domitsika io a izy de ray tsara fo izy ary tia ny zanany rehetra zany izy dia ndraindray a zay io zavatra misy ary raha tsika mahita hoe sy voatery mamaly eo ny hoeo andriamanitra satria tadio fa ny famataranandro tsika sy andriamanitra sa mitovy famataranandro tsika sy andriamanitra sy mitovy ny calendrier-tsika tsy mitovy ny ray andro amin'andriamanitra ary fotoana amitsika ary ny ary fotoana amitsika mety ray andro amin'andriamanitra kilazana hoe sa mahoatra ny hamaika hamehatsika io ny fahitan'andriamanitra ny zavatra fa andriamanitra mety mahita sy tena zay ny maika sy zay ny maika de misy ndray zavatra ataotsika hoe sy de maika ao zao mehitrehtra ny famonjena ny fanahinao a zay mety ahiverinao hoe sy maika fa le hositrana no maika aminao avadika an'andriamanitra hoe ianao voavela fahotana ianao lasa tonga manana fanetretena ianao lay lasa manam-paharetana zay no maika voalohany de zay aloha no menanao a zay vo menanao fahasalamana no angatahinao fa vadika an'andriamanitra hoe tsy zay aloha maika zay no maika aminao araka ny maha-olombelona anao fa amiko a le fanetretena ny tena maika voalohany satria rehefa tonga aminao le toetra manana fanetretena de misokatra aby ny robine ny zavatra etra mamoha lalana anao amin'ny fiainana le fanetretena nampianaran'andriamanitra ianao sy nyvaliny vavaka ianao mba hianaranao mandefitra mba hanananao hoe tapitra ny herinao mba hianaranao hoe kay mosy mahavita nininona ny volako de nohirihirin'andriamanitra teo aloha ianao fa tanatin'izay ianao a tonga tamin'ny fiekenany hoe kay moa zany sy le hoe za tsara randrana tsara ety bokosy bokina manana zao manampahaizana sisisy sy zay kay no izy fa aho a lasa nanetry tena de lasa tsara fifandraisana amin'olona rehetra dia mampididrano aby hatramin'ny sy boboka sy ny sahogna zay zany le fomba fiasan'andriamanitra zay kazagaga ary mpiaino malala ndraindray ohatra hoe andriamanitra ela mamaly vavaka araka ny fiheveranao azy andriamanitra to sy miaino ve maragnina ve andriamanitra zany mo rangasofina manakory ary ona marina andriamanitra zao dia azakivy a fa andriamanitra hendry lavitra no isika hoe iza mono iza ny mbanason'andriamanitra conseiller no mpanorotsaina azy fa andriamanitra mahalala ny zavatra ataony a ary ny zavatra ataon'andriamanitra dia tsara avokoa zany zay kazakivy aza frustre sorena tsa mahavavaka koa leo a
de tsy hitako zay fiovahana ohatra fandaniam-potoana aza miteny an'izany ianao zany fa ireny fotoana aretan'Andriamanitra ireny vao mamaly dia anomanany ianao bebe koa handray azy zany hoe mbola homanin'Andriamanitra ianao hamboatra hanagna gony kitapo ngezabe handraisana ny fahasoavana fa rehefa ohatra iny ianao nandeha hoe hilahatra rano igny zany de tavoahangy ny tagnatagnanao de andraisan'Andriamanitra ianao hanagna zerikanina handraisanao bebe koa zay ny finoana rehefa ohatra ianao zany mivavaka ary nanao an'izay tokony angatahanao natoky an'Andriamanitra ho tsara fo ianao ilay sy manome biby lava rangatahana zan-drano ilay sy manome vato rangatahana mofo ary Andriamanitra de sara lavitra noho ny ray hoe na de ratsy indrindra aza mahalala manome zava-tsoa ny zanany ngeza lavitro ny zany Andriamanitra nataonao le mangataka mba hahazo de mitady mba hahita ary mantona mba ho foana efa nataonao ny anjaranao na de araka ny fijery maholombelona mandeha aza ny volana mandeha ny taona miodina minitra mivadika ora ny ora lasa andro ny andro lasa herinandro ny herinandro lasa volana ny vola lasa ririnina lohataona fahavaratra fararano valina ny taona dia ianao matoky foana hoe fa ny manan'Andriamanitra ahy handray zavatra tsara bibi koa no anaovan'Andriamanitra an'izany rehetra zany tiako hoe any amin'ny tapany faharoa rehefa aveo afarany azy Elisy zany no iresahana ny mahakasika ny fomba fivavakana olona anankiray efa nitereniko tany am-piantohan'ny fantarana toy hoe ny mpanjaka vavy Ester dia leo zany aho amasahako kely amaraparana an'ity satsakadiny voalohany ty ireo toetra ireo raha fitinina riavana de zao ny aingasika teo Jesosy no miteny antsika hoe Jesosy aloha no miteny matoa Jesosy miteny an'io hoe mangataha de homena mitadiava de ahita dony de hovoana de satria sika rehefa mivavaka de mivavaka atsika ny vavatsika no miteny ny vavatsika fotsiny no miteny de ny fiasikasika ndraindray ohatra ny masinina fotsiny hoe ohatra hoe mamelogna anao zany masinina fanotoam-bary de misy zavatra mihesika aloha zany vao mandeha ny courant iny de ny gasoil miselatra any amin'ny bougie de zavatra ohatra mihodina ho azy fotsiny ohatra n'io masinina sy engrenage io fotsiny zany mekanisme zany no mitondra ny fiainasika mifoa de manao dosy de miakanjo de magnisy ranomanitra kely de tonga any amin'ny chapelle de mipetraka eo de manao amin'ny anaran'ray ny olona de mba manao an'izany ianao de miandry any mopera ho tonga moa de magnoaka kely sady verivery saigna de tena nampalahelo reny baolina niany igny fa resindray Egypte de ianao sy concentré mandeha mécanisme ohatra zay de tonga koa ny firavana de mirava agnao de mametaka écouteur ndray de mihaino radio de zay ny fiaignanao mety mécanisme zay de ianao rehefa mieritreritra hoe nivavaka dia hisin'ny Jesosy zay hoe riavana mila toe-po io mivavaka io dina le toe-po le hoe manana fanetretena miakina amin'Andriamanitra satria ny mangataka zany de tsy mba hafisoroko zany io anay zany tena zay ny tena tadiavin'Andriamanitra amitsika sy hoe tian'Andriamanitra sika ho toy ny zazakely foana sy ny sisa de sy anana fahaleovan-tena fa hoe tsika olombelona raha vao miamby ho mahaleo tena sy mahavita tena indépendant be autonome tena hoe mizaka tena zany sika de sy tena mahasoa sika zay satria fandriky ny demony atonga sika hiavonavona de mieritreritsika hoe ny fahaizantsika mikarataka ny fampiasantsika koko fahaizantsika magnodiny vola isika sociable mahay mifandray aman'olona mahay manao sikisika mpivarotamba de zay no mahatonga sika hahomby io nefa ozy Andriamanitra hoe sy zay io de zay no mahatonga azy mampianatra sika hoe mangataha hoe rehefa miteny hoe mangataha izy de hoe ekeo rera olona fa miakina amin'Andriamanitra sika fa sy manana zoy sika na ny kely aza handraoka tonga de handraoka mijonony zavatra ao an-drano sika nay be deaibe zanaka ray aman-dreny io ray aman-dreny mikarama de sika zanaka handova fa sy manana zoa sika tonga de handraoka na hampiasa ny zavatra ao an-drano na de zanaka azy sika fa misy any protocole zany hoe zay ray aman-dreny miera dada aho ary mama hanao an'zao dada mba meo an'ity fa te hividy slim Vida
Ny ojeresika ary am'izao tapany faharoa zao a de hoe ohatrany ahoana Estera raha nivavaka tamin'ny fotoan'androny zany. Tany ampahababona tany Asiria zany a ny vahoaka Israely reo tamin'ny fotoan'androny de tany ampahababona de reo vahoaka n'Andriamanitra reo a nisan'ny vahoaka sady kinga no nahomby a tanjan'ireo sy olona nipetrapetra-posiny na de vahiny azy izy reo a tany an-tan'olona tany a de kinga saina mivavaka hita hoe olo marina sy mba manao ny fanaon'olona amin'ny resaka fitondratena ara-moraly zany satria mba misy any mba hoe mahalala ny mety sy mety ny tsara sy ny ratsy de tsara fihavanana man'olona reo ihany koa be tamin'ireo ny kinga mivarotra kinga mitao zavatra nety ny fiainan'izy ireo a ary nisy mpanan-karena aza tamin'izy ireo de reo vahoaka tompo-tany a na avy amina firene-kafa fa le karazan'olona kamo misy ma karazan'olona de tena kamo zany de mialogna mahita an'reto vahoaka reto hoe maninona reto jody reto zany a reto vahoaka Israely reto a ohatrany misy olona tena kinga sy ny sisa dia ny tadiavana sabotage zany a atao zay hamonoana ny vahoaka manontolo fa hoe miseho milay de nisy an'izany lehilahy atao hoe Hamanina zany a Hamanina io a anisany ataontsika hoe manana andraikitra tao amin'ny fanjakana zany izy tao amin'ny mpanjaka de no fitahany ny mpanjaka mba hamono an'ireo jody reo zany fa nisy zavatra nagnendrikendrehany an'ireo jody reo de hoe haripaka ary zareo zany de miandro ny fotoana fotsiny a handropahana efa vita ny lavaka hamonona any zareo ny hazo hagnatognana any zareo amin'ny fomba hamonona azy de tamin'izay fotoana izay a i Mardoke a sy Estera zany a no nitady hevitra hoe ahoana ary ny hahavotra antsika amin'ity lozy ity de i Mardoke moa zany no anisan'ny tena ialognan'ny Hamanina indrindra zany a tamin'ny fotoana io de ny vahoaka jody manontolo ny miararipaka miaraka amin'izay Estera ndray a anisan'ireo tovavy a fanao ny mpanjaka fahiny mako le hoe makavady maromaro a araka izay tiany zany izy de anisan'ny vadin'ny mpanjaka koa Estera io zany a ankoatran'ireo vehivavy hafa de Estera zany no mba vahaolagna hitan'ny Mardoke anadainy hoe ndana ranona tena mba miresaha mpanjaka roko fa tena mba tsy haminony antsika zany satria tena efa egny ampelantagnany Hamanina ty misy le didy zany a izay hoe haminona ny jody rehetrarehetrarehetra zany de ozy Estera hoe aloha ary moa zany ho magnaloha fa tsy maintsy hivavaka aho a tsy maintsy hifatianina de namako vehivavy reo koa saika manampy ahy keo am'izany fifadiakana zany de agnareo jody rehetra koa teneny olona hifatianina fa hivavaka sika sao a mba Andriamanitra mindra fo amintsika ka sy ho tanteraka ty fikasany rasin'ny Hamanina amin'ny alalan'ny didin'ny mpanjaka asoe rostia zay handringana sy hamonony vahoaka rehetrarehetra de niomana zany a i Estera apazivy koa Estera sy avy hatrany de hoe izy mifatianina io a de hivavaka hoe Andriamanitra aza vonono zahay aza vela ho vonono izahay fa nisy demarsa zany a nataony Estera io a ohatr'izay ko zany le mivavaka ny azy aloha de hoe hiresaka amin'ny mpanjaka de ny fony mpanjaka no hangatahana amin'Andriamanitra mba ho lasa lay foliona masika de masika iny a mba ho lasa fonjanak'ondry a malefaka afaka miaino azy a de mba hamindra foa amin'ny maha-olombelona azy izy zay aloha nangatahany Estera fa tsy avy de nangataka zavatra volaita avy amin'Andriamanitra hoe avy hatrany de ny hoe mba ho foanana indray le dity hoe tsy ho vonoana fa ny mpanjaka aloha zany no hiresahana anaovana négociation de zay aloha nangatahany hoe Andriamanitra toroy ahy ny teny rehetra tena maharesy lahatra andreseko lahatra ny mpanjaka ary omeo fo izy a ilay fonaliona ao amin'io mba ho afaka iaino ary tsy manana zomako zany tamin'ny fotoan'androny a hoe ny vehivavy reo na de vadin'ny mpanjaka aza tsy afaka mangelingeliny azy hoe tonga de hiditra any amin'ny braony agny agnandragnony agny a fa manana toro zany hoe andranona indray zao no makao amin'ny mpanjaka eo zany le hoe fiainana mampivady fa na hiresaka ninninona zany ato zavatra ho resahan'ilay vehivavy amin'ny mpanjaka de miandry ny fotoana anjara fotoanany izy fa efa misy calendrier hoe amin'ny anina ianina indray amin'ny anina ianina indray amin'ny anina ianina indray ka mbola tsy anjaran'ny Estera no makao amin'ny mpanjaka tamin'izay fotoana zay dio koa nisany nangatahan'ny Estera tamin'le fifadiakanina sy nivavaka tamin'Andriamanitra hoe na de ho faty azy aho satria tsy tokony hiditrany aho apiso nefa nafaka piso de ho taterahina le didy hamono vaokako tsy afaka hiandro ny toroko aho Andriamanitra ka no zany mangataka aminao aho mba omeo teny andresen-dahatra ny mpanjaka ary engana izy mba tsy hamono ahy satria mila toloran'ny mpanjaka tehany ianao rehefa miditrany zay vao hoe sy maty ianao fa rehefa miditriditra foagna agny tsy amin'ny fotoanany zay lalàna de maty zay no nangatahany Estera de nataon'izay de nivavaka an'izay izy tamin'Andriamanitra zany mba hazony an'io fahafahana miditra ao amin'ny mpanjaka io ahafahany mifampiresaka aminy mba tsy hahafaty azy nanao riska be ny fiainana zany Estera fa natoky an'Andriamanitra hoe Andriamanitra voay midanadana amiko io lalana miditra ao amin'ny tranon'ny mpanjaka io na dia ny fahafatesako aza no tambiny zany sanatria dia mba ho tony ny fony io lehilahy ratsy io de
mba ho afaka hianao izy ao anatin'ny firesahana am'izay no ho resahana le hoe aza vonoana reo vahoaka reo zany de zay zany nataony Estera ny vahoaka amin'io tena efa mitebiteby hoe hahomby vare Estera zay mo sa hahomby so de Estera aza nitapaka voalohany ny lohany noho izy manao sorona ny tenany angataka ho antsika any amin'ny mpanjaka io amin'ny Estera toko fahatelo ny tantaran'le tantarany hoe Yamanina zany anisan'ny olona tompomena kely tany Asiria tam'izany de nangataka tamin'ny mpanjaka Sirosy izy zany le didina dekret hamongorana ny zody rehetrarehetra ny vahoaka zany tena anatin'ny fitebitebena tamin'izay fotoan'izay fa ny omana hivavaka Estera vakeo Estera toko faefatra ny 17 ka 17 dia izy zany ataontsika hoe mpanjaka vavy izy satria vadin'ny mpanjaka io no hany fanantenana tokana ho an'ireto vahoaka reto zany rehefa ohatra ianao manatona ny mpanjaka araka ny teneniko teo kanefa ianao sy natsona de fahafatesana zay rehetra ianao no mandehandeha fotsiny agny sy atsony de inona nataony Estera izy aloha sy maika fa hivavaka aloha izy fatianina de nandrasany tsara le izy naky de maika aza le hoe maika ny olona hoe mba hilamina ty raha ty de zao nampiasainy Estera jereo tsara koatra ny fifadiakanina zay nataony sy hoe izy nanangona olona hiara hivavaka aminy dia nampiasainy Estera le fahatsiarovana rehefa nresaka tamin'Andriamanitra izy zay zany hoe natsiaro ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa izy hoe hitako tamin'ny bokyny razanay fa ianao Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba rehefa miteny an'izay ianao de hoe ilay Andriamanitra zay ivavahako de Andriamanitra Abrahama Isaka Siana de hoe Andriamanitra efa nanao zavatra tamin'ireo olona reo tany aloha efa niasa tao anatin'ny tantara zany ka zay le mémoire fahatsiarovana amin'ny tantara histoire iny zany no mety hiteraka fandresena sa moa tia manao silalao teny le hoe mémoire de l'histoire assurera la victoire mémoire histoire victoire mémoire histoire victoire zany hoe tsarovana ny lasa ary zay ne sika anaky mivavaka kehitriny zao ohatra hoe manao sorona maso sika de am'izao sorona maso zao sika de mba hivavaka ho an'ny zao de any anatin'ny vavaka any sika sy maintsy manao an'io hoe mémoire io fahatsiarovana eo le hoe fahatsiarovana ny nahafatesan'ny Kristy fahatsiarovany ny nitsanganany ovelona de zay no mahatonga atsika miandry ilay fandresena miaviny amboninahitra zay mémoire de l'histoire inona zavatra efa nisy mila tsarovany reno ianao any Andriamanitra efa nanao an'izao tamin'ny lasa ka ho an'ny Estera angatahany ankehitriny mba hanavotan'Andriamanitra ny reto vahoaka zay ho vonoana reto ilay Andriamanitra efa namonjy tamin'ny fahafatesana ny vahoaka tany Ezipta izay ataontsika hoe efa tena ny faraona mpitangy sovaliny sy ny miaramilany romotrery manenjika an'izy ireo ihany koa eo ambavarano ny ranomasina mena tsy hita zay atao fa novonjen'Andriamanitra tamin'ny hoe nataon'Andriamanitra ny voany tanadana ny ranomasina ka lasa toy ny andry teo akavisy akavanana nandia tany maina ny zanak'Israely fa ry faraona sy mpitangy sovaliny kosa rendrika atao izy ireo de ny hira teny apita ny vaok'Israely tamin'izay mba lehibe ry tompo Andriamanitra ny asanao ety aminay ety ka atao mémoire tsarovana izay histoire mémoire la histoire zavatra efa nisy nataon'Andriamanitra tany aloha izay zany no entina mivavaka mba hoe handresitra isika satria ilay Andriamanitra efa nanao an'izany taloha de afaka manao an'izany koa ankehitriny zava-dehibe amin'ny fivavahana koa zany zay endrika an'le hoe mandondona de mitady le hoe inona kay mitady hoe inona kay ny tantara efa nataon'Andriamanitra tamin'ny tenako taloha ohatra zao zao ohatra hoe pretra zao de nisy tantara efa nataon'Andriamanitra tany aloha de mila iverenana tsarovany reny hoe efa nisy histoire nataon'Andriamanitra tamiko de mbola ao anatin'ny mémoireko ao anatin'ny fahatsiarovako reny ankehitriny de reny no mampijoro azy mbola mampatoky an'Andriamanitra hoe mbola hitokisako Andriamanitra mbola hitatana koa androany sy rahapiso zava-dehibe zany ry mpiaino fa zay no nataon'ny Estera izy aloha ny teny hoe ry Andriamanitry Abrahama Isaka sy Jakoba tantarany ny tanatin'izany fa sotsiny hoe Abrahama Isaka sy Jakoba satria i Abrahama io zany de tena tokony ho levina tary amin'le firenena spino nisy azy tary fanafahan'Andriamanitra avy any izy aloha ny tanao sy sisa de nivezivezy io Abrahama io sy nanana trano fixe izy fa de trano lay no nenany zany ary na ny fahasan'andevenena ny Sara vadiny aza de tany mbola novidiny zany tany Makpela tany tsy apiray metatra zay mba alovan'ny Abrahama nefa izy nazo fampanantenana hoe meko ny taranakao ity tany isany tongotra ho ty sy ny sisa de zay anisan'ny ataontsika hoe zavatra ilaina le hoe mila mémoire ny histoire rety ahazo victoire fa zay nataony mpanjaka vavy Estera akoatran'izay de anisany iainana an'izay hoe fahatsiarovana manao mémoire zay an'le histoire zavatra efa nisy tany aloha mba hazona victoire mémoire ny histoire hazona victoire i Moïse jereo tsara
rehefa nomenimenina reo vahoaka Israely reo tany anefitra moa zany a reo tena mpomenimenina zany leo antony voan-javatra sy fantatra hoe inona tony zahay e de aty sisy rano e agn'Azipta vasa misy fasagna hilevaigny anay de nentinao aty zahay mba ho faty de hoan'ny goaika sy ny anina maigna fotsiny aty ny taolambalonay e tototry ny fasika aty nomenimenina tahaka zany rano de rano mangidiny mba misy aty e zao nomenimenina reo vahoaka reo de Andriamanitra tamin'izay fotoana zay a Moïse ko mako zany nitaraina tamin'Andriamanitra Andriamanitra tena mafiatoka reto vahoaka namenao hiady tiako re tena sa vita koa atofoka aho leo tena posy aho hiagnina sa vita koa eo zy Andriamanitra tamin'Moïse ory Moïse mampatsiaro zany Andriamanitra hoe ianao ve manana mémoire inona ny ao anatin'ny mémoire histoire tantara inona iny atananao iny de nijereny Moïse tehana igny tehana igny mirakitra mémoire fahasiarovana zavatra nisy zavatra velona ny ainana inona ny zavatra nataony iny tehana iny lay nikapohana ny ranomasina fa iny ka nahatonga ny vahoaka ho vovozy tamin'izany andro zany teo ampitana ny ranomasina mena zay le mémoire inona iny atananao iny rehefa mitady kivy ianao ohatra nisy tera hoe ho faty reto voaka reto mitady kivy ko ianao zay mpivavaka sy mpiaino ankehitriny amin'ny zavatra iainanao na aretiny io na misy toe-javatra kana situation tena mampanaritoky anao de Andriamanitra mampitadidy anao hoe ianao ve manana mémoire fa tany aloha tany anefa nisy histoire kinona ny mampanahy anao sy azo victoire inona iny atananao iny tena hay kapoho amin'ny vatolampy ary ny tehana iny satria ilay tehana efa nikapohoko ny ranomasina mena ka nity anareo nandia tany maina tao fa ny fahavalonareo kosa resy sy maty de iny ko nikapohony vata dia nahazo rano ny vahoaka tamin'izany fotoana izany ka io ary zay no mahatonga ny Estera zany mampiasa an'izay zavatra telo zay hoe mémoire histoire victoire hampifandraisiny zay hoe ianao de mila mahatsiaro fa lay Andriamanitra de efa nanao zavatra tamin'ny tantara tany aloha ka izy ko no itokiso amin'ny fomba fivavakanao hanome anao fandresena na fahombiazana ho an'ny ankehitrinao na ny raha-pitsinao zany zay de zay zany le izy io tantara io le niresahako teo zany le hoe tantaran'ny Moïse hoe inona iny tehanao iny de nitehana de ao amin'ny Exode toko fa 4:10 nomenimenina reo vahoaka reo zany sady matahotra moa zany sady matahotra no nomenimenina vakeo manontolo ny Exode toko 4:10 andiny 10 ka hatramin'ny 12 fa amin'ny 4:10 misy ny fimenimenomana io nataony vahoaka reo zany de eo amin'ny andiny 10 ka hatramin'ny 12 no miteny an'izy ireo hoe fa gn'Azipta ve zany tsa misy fasagna koa no de anina niferinao maty aty tany hevitra zahay sy ny sisa fa nisy teny navalin'ny Moïse zany zay mba ataontsika hoe mba hanetsehana an'io fahatsiarovana io zany ozy Moïse aloha tamin'ny vahoaka aza matahotra agnareo fa mijanona eto agnareo de hijery agnareo de hahita agnareo ho hitanareo ny hamonjeny tompo anareo amin'ny andro androany ity fa Andriamanitra niady ho anareo fa Andriamanitra kosa hangina teo ampitana ny ranomasina mena no nomenimenina zany sady natahotra reo vahoaka reo zany hoe igny ary ny Egyptianina natao fara fa tsika teto amoron-drano eto dia nomenimenina fa gn'Azipta ve tsisy fasanao anay de nentinao maty aty zahay ozy izy hoe aza matahotra agnareo nareo mipetraha sara fa hahita agnareo androany ho hitanareo ny fomba hamonjen'Andriamanitra anareo amin'ity andro androany ity fa Andriamanitra niady ho anareo agnareo kosa hangina satria zay zany de inona ny nataon'Andriamanitra inona ny lazainy tamin'ny Moïse zany hoe nahoana agnaro Moïse mitaragny aty agnamiko teneno ny vahoaka Israely reo zany handeha ianao hanandratra ny tananao ianao dia hinjiro ny tananao makany amin'ny ranomasina de kapoh izy Exode 4:10 ka hatramin'ny 12 de nisokatra ny ranomasina de nandeha tany maina ny vahoaka Israely reo fa ny Egyptianina kosa tamin'izay fotoana zay safotry ny rano tao zareo zay le ataontsika hoe fandresena de tany an-tany hevitra zany na de efa nisy aza zay ataontsika hoe histoire zay le tantara efa namonjen'Andriamanitra tamin'ny lasa dia indraindray io hadino io de manary toky de ohatrany hoe resy ampitoerana sy miady eo zany sy mitady akory sy mandondona sy mitrapoka ianao fa mila hoe mitady de mahita dia mandondona voana sy ny sisa mangataka omena zany de zao zany tafaran'io fandresena teo ampitana ny ranomasina mena ary resy rendrika avokoa io ny vahoaka rehetrarehetra de tonga tany amin'ny toerana atao hoe Mara ireo vahoaka reo zany zay ny rano tany Mara dia rano mangidy araka ny hitantsika amin'ny Exode toko 10:17 ka hatramin'ny 10:20 nomenimenina ihany ny vahoaka nomenimenina ny vahoaka fa teo le niresahako tary hoe nanontanian'Andriamanitra hoe Moïse
inny ny tananao iny de hoe tehinao izy de hoe aspazo anaty rano io de lasa nagnina moa ty lasa tonga mamy ny rano igny zany lay tehana mahavonjy ka zava-dehibe le hoe manana mémoire ianao mitadidy histoire mba hazonao victoire inona moa nresaka atsika fa zay fanampiny ihany fa hoe Estera de nampiasa an'io fomba fiteny hoe mémoire tadidiny fa lay Andriamanitra voasoratra misoratra masina de efa nanao zavatra be dehibe namonjeny andreo razambe ny ara-pinoana nanomboka tamin'ny Abraham, Isaka, Jakoba reo moa zany atao hoe patriarka ireo fokoromby folo ny vahoaka na tany tany hevitra zany nandrisen'Andriamanitra ny rioga sy ireo mpanjaka fito tany Kanaana sy ny sisa ary namponenana an'izy ireo hoe ty nisy voaloboka vaovao de ny voaloboka teo aloha nasesika sy sisa reny zany fahatsiarovana foana ary zay no mahatonga ny salamo mamerimberina ireny fahatsiarovana ny zavatra nataon'Andriamanitra reny ko atsika katolika de mihirandreny salamo reny sika ao anatin'ny herinandro de misy mandrakariva zay mémoire zay ny efa nataon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Israely hiraisika amin'ny salamo ao amin'ny lamesa sika de mahatsiaro manao mémorial anamnaiza zay ny dikany anamnaiza ane manambara nafatesanao zay tompo makalaza ny sakananao miandry ny avianao amboninahitra mémoire histoire victoire zay foana ny ao anatiny zany trilogia na hoe zavatra anankitelo tsy misaraka mémoire fahatsiarovana histoire ny tantara tany aloha fa izay no mahatonga atsika hatoky hazo victoire amin'ny ka sy hoe zavatra foana koa reny fa Estera tena nampiasa an'izay fahatsiarovana hoe ao Andriamanitra zao de tena mbavalovan'ny fahafatesana ao kanefa tsaroko amin'ny mémoireko ato fa ianao tamin'ny razanay de efa nanao histoire be dehibe ka matoky zay Andriamanitra fa homenao victoire koa eto sika zany rehefa mivavaka de alao tahaka koa io nataony Estera io Andriamanitra izaho de zao ny zavatra misy ankehitriny toy ny hoe resy aho kanefa manantena hahazo victoire aho satria araka ny mémoire fahatsiarovako de anao fa nanao histoire be dehibe azy voatery ny zavatra misoratra masina ihany fa na ny zavatra manjony olona mifanolobodirindrigny aminao ianina ne nahomby satria teo Andriamanitra ianina de hitako maso ny fahombiazana fa matoky an'Andriamanitra de reny le hoe matoky Andriamanitra fa hahazo victoire fandresena satria atao amin'ny mémoireko atao amin'ny fahatsiarovako dia tadidiko aby reo histoire na zavatra efa nataonao tamin'ny lasa izay de zay zany nataon'ny Estera de voavonjy Estera tamin'izany andro zany hoy ny famaranana ny vakiteny tamin'ny tandroany zany zay ka zava-dehibe zany zay zavatra telo zay averina kiany mba hipetraka tsara asaigna asika sady mora tadidy ao anatin'ny mémoireko anatin'ny fahatsiarovako Andriamanitra ireo histoire reo zavatra rehetra efa nataonao tany aloha tany trany aloha tany rehetrarehetra olona be dehibe amanjatony amatapitrisa be dehibe reo vavolombelona zavotany manodidina fa efa nisoavinao ary ianao sy nanary zay nifikitra taminao fa nampanantena azy reo fa hazo valisoa tany nampanantenaina lanitra paradisa zay maharitra mifanompoananao ka izany histoire zany de miraikitra ato anatin'ny mémoire koa ka zay no nagnako toky fa hazo victoire fandresena fahombiazana am'izao vavaka ataoko izao zay ary zany no anisan'ny ampianarin'ny Estera antsika rehefa mivavaka zay ary zay no mahazava-dehibe ny lamesa ataontsika io satria ao de fahatsiarovana ny nataon'ny Kristy mahatsiaro ny zanako ao maty sy ny tsangako velo le zahay zay zany tsaronay Kristy zanakao na izy nijaly amonjy anay na izy nitsangako velona na zonay asambara na sy ny sisa na izy niakatra ny akavananao mifandimbo mio arakaraka ny canon zany na hoe le vavaka eukaristika zay atao fa tsy maintsy misy an'izay mémoire zay foana fahatsiarovana ny histoire zava-nisy ary ngeda indrindra amin'ny ataontsika hoe zavatra nataon'Andriamanitra ny tantara zavatra nataon'Andriamanitra ny fiteny azy moa amin'ny teny latina da hoe magnalia dei ireo zava-mahagaga nataon'Andriamanitra na hoe mirabilis dei zay amin'ny fomba fiteny teolojika zay mba tenenikany satria misy pretra mihaino ato misy olona manampahaizana be amin'ny teolojia hoe igny le lazaintsika hoe magnalia dei na hoe mirabilis dei zany hoe ireo zava-mahagaga sy mahatalanjona efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ka ho atsika rekehitriny de amin'ny alalan'ny fihiransika salamo reny any am-piangonana famakitsika ny tantaran'ny testamenta taloha reny famakitsika ny zavatra nataon'i Jesosy amin'ny evanjely de mba hahatonga ny mémoire sika tadidy hay Andriamanitra io de efa nanao zavatra tamin'ny lasa ka izay ihany koa no hahazo atsika izay mba anjaratsika sy fandresena amin'ny ankehitriny ka marina fa hoe tantara-pirenena ny vahoaka fa teo ihany koa no hoe fifandraisan'Andriamanitra tamina olona tokana mandeha tsirairay de anao ihany koa anatin'izay de afaka mijery hoe ilay tantara iombonan'ny Israely kana amin'izay azy dia azon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana koa ankehitriny fa matetika de za de hadinon'Andriamanitra le retsy mémoire
de l'histoire zay no toko anao amin'ny victoire mémoire histoire victoire aza sarahany zay fa zay no nataon'ny Estera rehefa nivavaka izy zany zay ny ano izanazy ary sady amaranantsika nyty tapany amin'ny fandarantsika ity zany a dia ataontsika hoe zava-dehibe io fahatserovana io a zava-dehibe io fahatserovana io any amin'ny Deutéronome toko 7:2 nisan'ny misy ny tenin'Andriamanitra hoe tsarovo ny lalana rehetra zay nitondrany tompo Andriamanitra ao anao zany a ary ny lalana izay nasian'Andriamanitra ny diavinao a nandritra ny 7 taona tany anefitra zay zany tenenina foana ny vaok'Israely tsarovo mandrakariva ny lalana rehetra zay nitondran'Andriamanitra anao na vilivily ny tesy anao na ody ny tesy tero tany Kadesh Barnea de tany anao teny odikodina sy ny sisa nandritra ny 7 taona ary ny zavatra nampanaoviny anao koa tanatin'izany 7 taona zany de amin'ny fiainam-panahintsika koa zany tadio mandrakariva ny lalana sy ny tantaram-piainanao fa zava-dehibe ny tantaram-piainana eo amin'ny fiainana na ny tsara na ny rasy eo amin'ny fiainanao de tadio mandrakariva fa de teny foana Andriamanitra niaraka nandeha taminao de hoe io lazainy Deutéronome toko 7:2 io a zay ny mahatonga ny hoe mba manaova re raha olona la retraite mba manaova récollection mba manaova révision de vie mba hitanao tableau de bord hoe napiditra pleine taria de toatra lany sahady ny essence-ko zany ohatra efa ety amin'ny zany na hoe empty nefa tery amin'ny full f tery ny jauge de zay no mahazava-dehibe ny la retraite mba haserovantsika am'le mémoire zay hoe tsarovy ny lalana rehetra zay nitondrany tompo Andriamanitra ao sy ny nampanaovany anao rehetrarehetra nandritra ny 7 taona taminy anao tany an-tany efitra zay a zava-dehibe zay ho an'ny fahatserovana tapany farany de farany a ripiaino ajaina de zao ireto ny fepetrany fahazona valim-bavaka zany ny fanekenan'Andriamanitra na hoe obéissance fanekenan'Andriamanitra zava-dehibe zany zay any amin'ny tantara faharoa toko 7:20 misy le teny malaza hoe fa raha ny vahoakako izay miaso ny anarako kosa hanetry tena sy hivavaka ary hitady ny tavako ary miala amin'ny lalany rasiny rehetra hihaino azy aho zay a tao amin'ny fitokanana ny taimpoly zany tantara zany ao amin'ny tantara faharoa toko 7:20 eno tsara de hiheno asika Andriamanitra raha manao an'ity zavatra ty sika hoe raha ny vahoakako izay mianso ny anarako manetry tena sy mivavaka ary mitady ny endriko dia ary miala amin'ny lalany rasiny rehetra izy a dia hihaino azy aho hihaino azy amin'ity toerany ty aho hihaino an'Andriamanitra ho mpiangonana Andriamanitra fa isika mivavaka mankany am-piangonana mety tsy ho henon'Andriamanitra sika satria nahoana sika mianso ny anaran'Andriamanitra fa opotsika ao misy miavonavona misy avonavona ny fotsika ao ary sy tena mivavaka sika mety sy tena mitady ny endrika Andriamanitra ilo le hirantsika hoe ry tompoko le endrika ao tadiaviko re aza feninahy zanana aiko zaza ohatran'zao sotro zao ho an'izay manana firana ivireno ny iriny fa zay le mitady ny endrika Andriamanitra zay zava-dehibe azonany valim-bavaka io de jereo zany hoe raha ny vahoakako zay mianso ny anarako manetry tena sy mivavaka ary mitady ny tavako ary miala amin'ny fanao ny rasy rehetra sy ny lalany rasiny rehetra de hihaino azy aho ny olona mivavaka de miala amin'ny lalany rasiny mpangalatra ianao de aza mangalatra am'izay henon'Andriamanitra ny vavaka anao ianao mpivavaka ianao ialao ny lalany rasinao aza mandangy aza mifosa aza magnaratsy olona ianao mpagnambaka ianao fetsifetsy ianao sy mahalala fa tsy ny tenanao tia tena sy ny sisa ianao miavonavogna manambany olona mieritreritra ny tenanao Andriamanitra na mpanjaka kely de azanony zany fa raha ny vahoakako zay mianso ny anarako manetry tena sy mivavaka dia tady ny tavako izy dia miala amin'ny lalany rasiny rehetra dia hihaino azy aho tantara faharoa toko 7:20 fepetra ny valim-bavaka izany de ny amaranantsika tanteraka ny hoe fepetra ny valim-bavaka zany any amin'ny testamenta vaovao zany de ohatr'izao le izy hoe nenonenona angatahinareo ampinoana amin'ny fivavahana dia ho azonareo zany Mateo toko 2:20 tenin' Jesoa io any amin'ny evanjeliny masin-dajoany koa any amin'ny joany toko 4:17 de milaza an'izao Jesoa hoe nenonenona angatahinareo amin'ny anarako de hataoko izany am'izay de omemboninahitra ao amin'ny omemboninahitra ao amin'ny zanaka ny ray zay zany ny heviny moa zany zay de ny manaraka any amin'ny taratasy voalohany masin-dajoany apôstôly joany voalohany toko 7:20 misy an'izao teny zao hoe ko na inona hangatahintsika de ho azontsika avy aminy izany satria mitandrana ny didiny isika satria mitandrana ny didiny isika ary zao ny didiny de ny hinotsika ny Jesosy Kristy
ary ny fankatiavantsika araka ny didy nomeny antsika. Mila mifankatia koa zany sika rehefa mba te hahazo zany valimbavaka zany. Fa raha naneo ny fandarana ary mpianao jaina ny tenaiky fa nanampy antsika hahazo ny hoe evanjely sy ny tenin'Andriamanitra androany ireo fivoasanareo. Mametraka ny veloma finaritra ny avanareo mon père Tsik Marcel.